rehetra isa-tokantrano indray izay manaraka tsy tapaka izao Maraim-baovao zao miarahapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika no mbola ahafahantsika mandray indray ny tenin'Andriamanitra androany. Misaotra ihany koa ny haino manjery sy ny radio teny fiainana izay mampita izany fiainana mandrakizay izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao atokantranontsika tsirairay avy. Kiara hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra fiainano, ry Andriamanitra tompony zavatra rehetra, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ianao. Andriamanitra rainay ianao, mpamonjy anay ary mpanamasina anay. Misaotra anao zahay satria omenao zany fiainana mandrakizay zany zahay. Misaotra anao zahay satria tsy misy azonay anteherana afa-tsy aminao rery ihany ka dia manolotra ny tenanao ho anay ianao mba hiankinanay sy anteheranay. Misaotra anao zahay fa na dia ao anatin'ny fotoana sarotra aza amin'ity fiainana ity dia afaka mahatoky izahay fa eo ianao, tsy mahafoy na mahasaraka anay ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao, fa sady Andriamanitra mpiandry tsara ianao no vavahady hidiranay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa. Misaotra Jesosy eo noho ny famonjena izay nataonao taminay, ary ampianaro mibanjina anao anatin'izany lalam-pamonjena nataonao zany zahay, mba tsy hahitanay famonjena na amin'inona afa-tsy aminao rery ihany, ary hiankinanay tanteraka aminao sy ny teninao, hijoronay amin'izany teninao zany, fa ny teninao rery ny fahamarinana, ka tsy misy fahamarinana afa-tsy ny teninao, ary ny teninao no hanamarinana ho anay. Indray toy izahay ary, azavao amin'ny teninao indray ny ao anatinay amin'ity maraina ity, mba hiposahan'ny fahazavanao tokoa ny fiainanay, ahitanay ny tavanao, ahitanay anao ilay nitsangana tamin'ny maty, ka hinona ianao tokoa, ampiova ny fiainanay ho afaka amin'ny fahafatesana fa miditra amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika indray ry havana amin'ity anio ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona 10:17 hatramin'ny 10:10. Filazantsara nosoratan'i Jaona ny 10:17 hatramin'ny 10:10. Rehefa miara-mahita isika dia toy izao ny favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy indray Jesosy taminy, Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, Izaho ny vavahadin'ondry, Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady, raha izaho no hidiran'ny ondry, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy handringana, sy hamono ary handringana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry hava malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao tenin Jesosy izao ry havana dia ampahany amin'ny toroteny izay nataon'i Jesosy tamin'ireo vahoaka nanaraka azy, izay nampianaran'i Jesosy azy ireo fa tsy misy famonjenany azo ny antenaina amin'ny zavatra hafa ety ambonin'ny tany afa-tsy amin'i Jesosy irery ihany. Ny hafatra lehibe ampitan'i Jesosy amintsika androany dia ilay teny hoe, hoy Jesosy, Izaho no vavahadin'ondry. Hoy Jesosy, Izaho no vavahadin'ondry. Io indray no hafatra lehibe izay ho ataontsika tsy anjery, izay ho entitsika amin'ny fiainantsika manontolo, izay ho tsarovantsika ao anatin'ny ady rehetra atrehantsika, ao anatin'ny lalana mangitsokitsoka rehetra izorantsika, ao anatin'izao fiainana sarotra feno tahotra sy tebiteby izao. Dia io tenin Jesosy io indray no andeha ataontsika ao an-tsaintsika sy ao am-potsika manomboka amin'ity anio ity. Dia nitenenan'i Jesosy amiko sy aminao hoe, Izaho no vavahadin'ondry. Ao anatin'izay indrindra ry havana, raha mametraka Jesosy ny aminy hoe Izaho no vavahadin'ondry,
dia anelanelanaio izy ary alokelinaio izy manambara hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ny tenenan Jesosy an'izany hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zany dia izao manambara fahamarinana tsy azo lavina Jesosy miteny an'izany hoe izaho ny vavahadin'ondry. Manambara fahamarinana tsy azo toerina Jesosy ary manambara fahamarinana azo porofoina mivaingana Jesosy fa tena marina tokoa fa izy no vavahadin'ondry ary tsy misy vavahadin'ondry afa-tsy izy irery ihany. Manambara zany fa izay rehetra milaza ny tena no vavahadin'ondry taloha rehetra na amin'ny ho avy rehetra dia fantaro fa lainga avokoa zany. Zany hoe izay rehetra manambara ny tena no vahaolana talohan Jesosy sy tarinan Jesosy dia lainga avokoa zany fa Jesosy irery ihany no vavahadin'ondry na Jesosy irery ihany no vahaolana ilayntsika eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ary azavaina amintsika zany amin'ity anio ity. Raha miteny Jesosy hoe izaho ny vavahadin'ondry dia misy zavatra tsy nirina kely ao anatin'izay. Tsy niteny izy hoe izaho ny vavahadin'ny ondry, satria raha vavahadin'ny ondry izy dia manambara fa izy zany fa ny ondry ny tompon'ilay vavahady. Fa ny tenenan Jesosy hoe izaho ny vavahadin'ondry dia manambara izany fa ny ondry irery ihany no mahazo miditra eo amin'ny vavahady io. Tsy misy na inona tafiditra, tsy misy na iza tafiditra eo amin'ny vavahady io afa-tsy ny ondry irery ihany. Izay dia fahamarinana lehibe apetraka Jesosy ao anatin'ny tenenana hoe izaho ny vavahadin'ondry. Ary raha miresaka ondry Jesosy eto dia tsy ilay ondry amin'ilay fampitahana ny ondry sy ny osy ny resahana eto, fa ilay fampitahana ny ondry sy ny ambodia. Ka ny olombelona rehetra tsy ankanavaka no ondry resahan Jesosy eto. Ary ny ambodia izay ampitahina ao ambadika amin'ny ondry eto dia tsy inona fa ny devoly sy satana zany. Ny fahavalon Jesosy no ambodi resahana eto izay ambarana ery amin'ny 15 ireo mpangalatra sy jiolahy. Mpangalatra izay tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Io mpangalatra io dia tsy tafiditra amin'io vavahady io, fa io vavahady io dia vavahadin'ondry io. Natokana ho an'ny ondry irery ihany io ary ny ondry irery ihany no afaka miditra eo amin'io vavahady io. Ny mahavavahady an Jesosy dia ny ahafahan'ny ondry miditra sy mivoaka avy ao anatin'ny vala. Fa mipetraka ny fanontaniana hoe mivoaka aiza ary izy, satria raha miresaka manomboka ary amin'ny 1 amin'izao toko 10 izao sika dia mahita ihany koa hoe manambara Jesosy, mampianatra Jesosy ny amin'ny hoe izy no mpiandry. Mpiandry izay miditra ao amin'ny valan'ondry ary mitarika ny ondry miditra ao amin'ny valan'ondry. Ary io mpiandro io irery ihany no avelan'ny tompony valan'ondry miditra mampiditra ny ondry ao anatin'izany vala izany. Ka sady manambara Jesosy ao anatin'ity toko 10 iray manontolo ity hoe izy ny mpiandry sady mpiandry tsara, no manambara ihany koa izy hoe izy ny vavahady izay hidiran'ny olona. Maneho zany fa tena feno ao anatin'i Jesosy ny famonjena sy ny fitantanana ny fiainan'ny olona amin'ny lafiny rehetra. Tena feno ao amin'i Jesosy zany. Ary Jesosy irery ihany no azo antoka amin'izany fitantanana sy fitondrana ny fiainan'ny olona. Izy irery ihany no azo antoka amin'izany famonjena ny fiainan'ny olona izany. Fa tsy misy fomba hafa na lalan-kafa na olo-kafa azo antenaina sy anteherana ny amin'izany. Ny tenenan Jesosy hoe izaho ny vavahady, ka raha izaho no hidiran'ny olona dia afaka miditra sy mivoaka izy sady mahazo hanina, araka ny tenenan Jesosy azy aty amin'ny 15 aty. Izaho ny vavahady ozy, raha izaho no hidiran'ny olona dia hivoaka izy, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ilay hiditra sy hivoaka inona ny tiany Jesosy ambara amin'izany?
raha mivoaka tao anatin'ny vala ny ondry, dia noho ny mpiandry azy izay mitarika azy, fa mitarika azy ho aiza tariany mpiandry ondry izy, andeha ho any amin'ny tendrombohitra avy ny Israely, any amin'izay tany tsara ho fiandrasana ny ondry, araka ny Eksôdôsy 4:30. Entiny mpiandry ondry mandeha mahazo sakafo ny ondry, mandeha miala sasatra eny amin'ny ahitra maitso izy. Entiny mpiandry ondry mandeha misotro amin'ny rano velona izy, ary rehefa hariva ny andro dia entiny mpiandry ondry miditra ao anatin'ny vala izy, mba hahazo fitsaharana, hahazo fiadanana, hahazo fialan-tsasatra ny ondry. Tena feno ao anatin'izany fikarakarana ny ondry, ka na miditra na mivoaka avy amin'io vavahady io ny ondry, dia tena mahazo hanina ny ondry. Ary amin'ny maha-vavahadin'ondry an Jesosy dia feno sy tanteraka ny fiarovana ny ondry amin'ilay ambodia, fa tsy tafiditra ao anatin'izany vala izany ny ambodia raha matory ny ondry amin'ny alina. Ary rehefa mivoaka ny ondry dia ny mpiandry ny mialoha lalana azy, ka dia voaro tanteraka amin'ny asan'ny ambodia, voaro tanteraka amin'ny fanafihan'ny ambodia ny ondry. Azo antoka tanteraka ao anatin'izany toroteny ataon'i Jesosy izany ny fitantanana sy ny fiarovana ny fiainan'ny ondry. Manambara izany ry havana fa ao ivelan'i Jesosy, ao ivelan'izany vavahady izany, ao ivelan'ny fitantanan'ny mpiandry tsara sy ivelan'io vala io, dia feno fahoriana, feno anoanana, feno etaeta ao ambadika ao. Etaeta vokatry n'inona? Etaeta izay vokatry ny fitantanan'ny ambodia izay mpangalatra sy jiolahy, izay tsy manana fiainana na dia kely akory aza atolotra ho an'ny ondry, fa manana fandringanana sy famotehana atolotra ho an'ny ondry izay rehetra manaraka azy izy. Dia ahoana ny endrika isehoany izany eo amin'ny fiainana andavanandro? Raha mandinika isika ry havana, dia ny fiainan'ny olona any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia fiainana feno fahoriana, fiainana feno tomany, fiainana ao anatin'ny anoanana sy ny etaeta isan'andro isan'andro. Etaeta izay tsy misy na inona ety ambonin'ny tany mahafaka azy. Inona ny mampifony olona isa-maraina sy mampiazakazaka azy mandeha miasa? Inona ny mampimenmenina ny olona amin'izao fotoana fihiboana ao an-trano izao? Ny tsy ahafahana mandeha miasa mitady vola. Eny ry havana, tena nona ny olona ary mangetaeta ny olona. Fa ny fatorany dia voly ao anatin'ny fitiavam-bola ny olona, mahatonga ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Tsy miaina ny fitiavana intsony ny olona rehefa nampidiriny Satana ho eo amin'ny fiainan'ny olona izany resaka vola sy arena izany. Tsy mahay mifankatia intsony ny olona, fa lasa miankina tanteraka amin'ny fitadiavam-bola ny fiainana, satria rehefa tsy misy io vola io dia tsy misy izay ahafahana mivelona. Hany ka maro amin'ny olona ny manao izay hanangonana vola be, ka dia manangona n'izany ao an-tranony izy, ao anatin'ny any amin'ny banky sy any amin'ny fitehirizana rehetra, ary angonina be izany vola izany. Fa maro amin'ireo olona mpanam-bola be ireo, maro amin'ny volan'ireo olona ireo izay tsy nikitiany mihitsy mandra-pahafatiny, fa nangoniny fotsiny tao. Natao inona nangonina tao izany? Maro anefa ny olona izay mandondomba-ravarana eo amin'izy ireo ny amin'ny fahoriana izay iainany ety ivelany ety, fa sao dia miaina izany vola izany ka tonga tsy manana koa aho dia tsy izarany amin'ireo rehetra izay manatonahy. Endrika isehoany izany anoanana sy etaeta izay nitantanany ilay ambodia ny fiainan'ny olona izany izy. Nametraka rafitra sy lamina teto amin'izao tontolo izao ilay ambodia, lamina sy rafitra izay manimba sy mamotika ny fiainan'ny olona, satria lasa tsy miankina amin'Andriamanitra intsony ny olona, fa miankina amin'ny fananana, miankina amin'ny asa, miankina amin'ny zavatra misy ety ambonin'ny tany, ho fiarovana, ho famonjena, ho fampandrosoana ny fiainana, ho fototry ny fifaliana, ho fototry ny fitsaharana ety amin'ity fiainana ity. Maro ny atao amin'izany izay amatoran'ny ambodian'ny olona. Ary mazava amin'izany ilay soratra masina hoe ny vola ny fototry ny ratsy rehetra, ny vola ny fototry ny ratsy rehetra. Ry havana,
ao anatin'izany izao tontolo izao voafatotry ny fahotana izany, voafatotry ilay ambody izany, dia izao Jesosy ny vavahady hivoahana tamin'izany. Jesosy ny vavahady hivoahana tamin'izany. Fa na manana ianao na tsy manana ianao dia feno tebiteby sy tahotra mandrakariva ny fiainanao, fa rehefa mametraka azy eo amin'i Jesosy ianao, na manana ianao na tsy manana ianao, dia fantaro fa manana ny zavatra rehetra ianao no Jesosy Kristy. Mivoaka tao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby ianao no Jesosy Kristy, ka afaka mahatoky ny fitantanany amin'ny mampiandry tsara azy ianao, afaka mahatoky ny fitondrany sy ny fiarovany amin'ny mahavavahady azy ianao, fa izy irery ihany no ahafahanao misitraka n'izany rehetra izany eo amin'ny fiainanao. Ankoatran'izany fitiavam-bola izany koa ry havana, dia maro ny fahotana izay namatorany ny ambodiany olona, ka mitarika ny olona ho amin'ny famoizam-po, hoe tsy ho afaka amin'ity intsony aho, ahoana ny afahako amin'izao toerana lalina misy ahy zao, sy ny sisa, tsy mahita fifaliana amin'ny fiainana intsony aho, satria zao sy zao sy zao, ka andeha aho hamono tena. Maro ny fahotana izay hamatorany ambodiany olona ihany koa, ka tsy ahitan'ny olona mangirana ao anatin'izany fahotana iainana izany. Misy karazany maro izy ireo ry havana. Fahotana izay nitoerany nandritry ny fotoana ela, ka tonga nandrava ny tontolo manodidina azy rehetra, tonga nandrava izay rehetra naoron'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, ka nitarika fahampitena sy faharavana teo aminy izany, ary nitarika azo amin'ny famoizam-po, satria raha ny fijeriny masony dia izao tsy azo arenina intsony izao toerana misy azy ao. Ary raha ny safidiko dia aleoko tsy misy intsony. Ry havana, tandremo fa tena fahafatesana mandrakizay izany. Tena fahafatesana mandrakizay no hiafaran'ny olona rehetra izay tonga amin'ny famoizam-po ka mamono tena. Satria maty miaraka amin'ny fahotana izy, ary maty noho ny fahotana, ka dia tsy tafarina ao anatin'izany izy, fa dia levona mandrakizay, ary tena potika sy rava tanteraka ny fiainany iray manontolo. Asan'ilay ambody avokoa zany, asan'ilay mpangalatra sy jiolahy zany, izay tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, ary dia ringana avokoa ny fiainany izay rehetra mampiditra azy eo amin'ny fiainany. Kanefa izao tontolo izao dia napiditra n'ilay ambody eo amin'ny fiainany avokoa, ary ny fiainan'ny ankamaroan'ny olona dia tantanany io ambody io ho any amin'izay fahafatesana sy fahampitena ary faharavana tanteraka izay. Izay no anambaran'i Jesosy eto hoe izaho ny mpiandry tsara, izaho ny vavahadin'ondry. Miantso ny olona rehetra hitodika any aminy izy, izay rehetra miditra amin'ny vavahady io dia mahazo hanina sady mahazo fiarovana. Ry havana, ny hanina atolotra Jesosy ao amin'ny vavahady io dia tsy inona izany fa ny tenany sy ny rany, araka ny tenenany hoe ny tenako ny tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Ny tenany sy ny rany izay natolony teo amin'ny hazo fijaliana, izay ny rano izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, izay nanadiovany antsika tamin'ny fahotana rehetra, izay nanadiovany antsika tamin'ny fanamelohan'ny fahotana rehetra, ka nitondrany famelan-keloka eo amin'ny fiainantsika, mba hanafahany antsika teo amin'ny ziogany izany fahotana izany, ahafahan'i Jesosy ilay mpiandry tsara mampiditra antsika amin'ilay vavahady, dia izy tenany ihany izany miditra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary jereo fa ny fampitahana rehefa miresaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy, dia tsy maintsy misy sakafo resahany ao anatin'izay. Fanasana ho amin'ny sakafo mahavelona, sakafo ny fiainana mandrakizay izany fanjakan'Andriamanitra izany, ary mbola tsy niriny amin'ny mahavavahady azy eto, fa raha miditra sy mivoaka ianao dia azo hanina ao amin'izany valan'Andriamanitra, ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra, eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra irery ihany. Ary ny sakafo mahavelona amin'izany dia ny tenany sy ny rany, araka izay efa nanolorany azy teo amin'ny hazo fijaliana, ary atolony hanao feno ao amin'ny sakramentany izany. Atolony hanao feno ao amin'ny teniny izany.
atolony anao feno ao amin'ny sakramentany izany. Manolo tena feno ho anao Jesosy ao amin'ny teniny sy ny sakramentany, mba hiasa mamonjy anao eo amin'ny fiainanao izany, mba hanananao fiarovana, hanananao fifaliana, hanananao fiainana dia fiainana mandrakizay ao amin'ny Jesosy izany. Fa tonga feno ny fiarovana sy ny fitantanana ny fiainanao ao amin'ny Jesosy irery ihany. Fa ny olana ry havana dia izao: ny ondry no tsy mahalala ny tompony, ny ondry no tsy mahalala ny mpiandry azy, ny ondry no tsy mahalala ny feon'ny mpiandry azy, ka tsy mahay manatona ilay mpiandry azy, tsy mahay mamaly an'ilay mpiandry azy. Fa izao ny vaovao mahafaly: ny mpiandry azy mahafantatra ny ondriny, Jesosy mahafantatra anao, Jesosy mahita anao, Jesosy mahita ny fahorianao, Jesosy mahita ny fanagejana izay misedra amin'ny fiainanao, Jesosy mahita ny alahelo-nao, izy mahita n'izay rehetra iainanao ankehitriny, ary manatona anao izy ankehitriny amin'ny alalan'izao teniny izao, mba hahatonga anao hiantsoantso ny anarany, hampiditra azy eo amin'ny fiainanao. Fa izy no mahay manafaka anao tao anatin'izany fanakejany fahotana izay misy anao izany. Izy irery ihany no afaka mitondra eo amin'ny fiainanao ny tena fitsarana marina, mifona ao anatin'izay teneneny aminao hoe izaho ny vavahadin'ondry. Izy irery ihany no afaka mitondra ny fitsarana eo amin'ny fiainanao, sady izy no efa nampianatra hoe aza manahiny amin'izay hoaninareo na izay hosotroanareo, aza manahiny amin'izay hitafianareo, aza manahiny amin'ny apitso. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Ataovy izay hanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Atolory an'Andriamanitra ny fiainanao mba hanjakan'Andriamanitra, fa izy manjaka eo amin'ny fiainanao no hitondra feno sy tanteraka ny fitsaharana eo amin'ny fiainanao. Ka tsy mifototra any amin'ny fananana be intsony ny fahatokianao hoe manana fananana be aho zao afaka milamina amin'izay ny saiko, fa azo antoka ny hoaviko sy ny hoavin'ny taranako. Ry havana, misy fetrany ity fiainana ity, ary ny zavatry ny tany tsy misy azonao entina namakaiza namakaiza, fa ny asanao no manaraka anao. Ary ankehitriny miantso anao Jesosy, miantso anao hanatona azy Jesosy, satria manana fiainana be dehibe atolotra anao izy. Io fiainana be dehibe io dia tsy voafetra io, tsy azonao isaina io, satria tsy voafetra ny masonao io, satria fanisana tsy araka ny fanisan'olombelona io be dehibe resahany ato hoe izaho raha avy dia hananany fiainana sady hananany be dehibe. Tsy voisanao amin'ny fanisana maolona io, fa manambara fitohizana tsy mitsahatra io. Androany izy manana atolotra anao, atolotra feno anao, tsy mandro fotsy zany ianao, na inona tsy misy eo ampelantananao, fa mangatamy Jesosy ianao dia omeny ianao fanambarana marina dia marina tokoa izay ataon'i Jesosy aminao androany zany, araka ny tenenany aminao hoe izaho ny vavahadin'ondry. Na inona olana eo ampelantananao androany, olana misedra aminao, raha apetraka eo ampelantanan'i Jesosy, atolotra ho an'i Jesosy, iantsonao ny anaran'i Jesosy, matoki ianao fa Jesosy manana ny vahaolana feno ho anao androany. Ary tsy azonao heverina ny hatongavan'izany famonjeny izany eo amin'ny fiainanao, tsy azonao isainana, fa ny azo antoka dia izao: ho tonga eo amin'ny fiainanao izany famonjeny izany, ary tonga mialohan'ny nangatahanao azy akory azy, vao nitodika tany amin'i Jesosy ny fonao, dia tonga eo amin'ny fiainanao izany famonjeny izany. Alohan'ny nivoahany izay fangatahany izay teo amin'ny vavanao, dia efa tonga teo amin'ny fiainanao izany famonjeny izany. Fa ny ahitany masonao azy, eo no mbola amin'ny fotoana anehoan'i Jesosy azy amin'ny masonao, fa ny azo antoka eo dia tonga eo amin'ny fiainanao izany famonjeny izany. Andriamanitra tsy mba mitaredretra izy, Andriamanitra tsy mba tonga tara izy, fa Andriamanitra tonga amin'ny fotoanany mandrakariva. Ary amin'ny maha-Andriamanitra azy dia mahay mitondra izany famonjeny izany eo amin'ny fiainanao izy, ka mahay mitondra ny fonao ahatoky azy ao anatin'izany famonjena hoentiny eo aminao izany. Fanambarana marina dia marina tokoa izay ataon'i Jesosy aminao izany androany.
afaka miankina tanteraka amin'izany teniny zany ianao, fa izy no mpiandry tsara ary izy no vavahadin'ondry. Raha izy no hitadiavanao famonjena androany, raha izy no hidiranao zany, dia afaka miditra sy mivoaka avy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa izy ilay mpiandry tsara no mitantana anao, ary ahazo hanina ianao sady ahazo be dehibe ianao. Mahereza ry havana ao anatin'izao fotoan-tsarotra izay lalovana eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Aza matahotra ianao fa ilay ambodia, ilay fahavalon'i Jesosy dia efa nitsahany ny etapony loha zany, ary efa manintsitra ny tanany ho anao izy ankehitriny, mba noloranao ny tanana ho azy koa, mba handraisanao zany tanana izay atolony ianao zany, fa izy apititra anao amin'ilay vavahady ny fanjakan'Andriamanitra. Manasa anao handray ny tanana izy, apititra anao amin'ny vavahady ny fanjakan'Andriamanitra izy, ahafahanao mihinana an'izany sakafo mahavelona izany, dia ny teniny sy ny sakramentany zany, izay hitondrany feno ny fitsaharana sy ny fiadanana eo amin'ny fiainanao. Aza matahotra ianao fa tsy foana ny sakramenta izay nohaninao hatramin'izay, raha hoy ianao hoe tsy miditra am-piangonana akory ary aho mandray ny fanasan'ny tompo. Tsy foana ny sakramenta izay efa noraisinao hatramin'izay, fa hamafisin'i Jesosy aminao, fa efa nanolotra taminao ny tenany sy ny rany izy, ary ho fahatsiarovana azy no antony tenenany ianao an'izany androany. Tsarovy fa efa velonao aminao izy, ary te hitondra n'izany famonjeny zany eo aminao. Fa ny sakana tsy hahatanterahany zany dia ianao tsy mino azy, ianao tsy mahalala azy marina, ka tsy manolotra ny fiainanao feno ho azy, fa mbola nepahany ihany hoe hatreto mety ho vitany, fa ity kosa mety tsy ho vitany. Tena vitan'i Jesosy io ry havana. Vitan'i Jesosy ny amin'ny fiainanao manontolo, ny amin'ny zavatra rehetra mitrango amin'ny fiainanao, dia vitan'i Jesosy avokoa zany. Ary tsy izay ve moa no lazainy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita? Ny tenenany an'izany anie ry havana dia ny hanomezana toky ianao hoe fa ninonina mitrango eo amin'ny fiainanao, dia afaka mahatoky ianao fa vitan'i Jesosy zany. Manolotra ny tanany ho anao ary izy androany, mba handraisanao feno zany famonjena zany. Dia famonjena tsy ara-panahy ihany, fa famonjena ara-nofo ihany koa, amin'izay rehetra fanakejan'ny ambodianao ety amin'ity tany ity. Jesosy no manafaka anao amin'izany, ary mapititra anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ahatanteraka ny fiarovana, ny fitantanana ary ny famahanana anao feno amin'izao fiainana izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Mitsangana raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.